fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra eto amin'ny radio vaovao maso. Anio iarahantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra Ndriana Charles mivady. Mifohaza marina ary aza manota. Mifohaza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Ndriana Charles mivady. Ry ava-malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia amin'ny fifaliana mandrakariva ary havana ny onantsika amin'ny alalan'izao fandaran'izao, ary dia miaraba antsika tsirairay avy sy ny tokantrano natratra ity androany ity. Ity ampiatomboana hanomboantsika ny fotoana dia andehantsika maka ny salamo. Salamo fa 520. Fakitsika manomboka amin'ny 15 zany ka hatramin'ny 17. Salamo fa 520, 15 ka hatramin'ny 17. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Iaino izay lazain'i Jehovah Andriamanitra aho, fa ilaza fiadanana amin'ny olona izy dia amin'ny olona masina. Ka aoka tsy verina ho amin'ny fahadalana ireo. Eny tokoa, akaikin'izay matahotra azy ny famonjeny, mba hitoerany voninahitra eo amin'ny tanintsika. Miaona ny fanondram-posa fahamarinana, mifanoroka ny rariny sy ny fihavanana. Ny fahamarinana mitsimoka amin'ny tany, ary ny rariny mitsinjo eny an-danitra. Eny Jehovah hanome tsara, ary ny tanitsika avoka zavatra. Ny rariny no hialoha azy, sady izotra anaraka ny diany eny an-dalana. Amen. Ivavaka itsika rehetra. Indreza ny fifalianay ry Jesosy Kristy Tomponay, no ny fahatsapahanay ny fitiavanao sy ny famindramponao. Fa mbola nomenao tombonandro havelomana indray zay, ka afaka midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra anao tamin'izay rehetra efa nasehonao teo amin'ny fiainanay, fa nahatsapa zay, fa ny zavatra rehetra iainanay dia mahasoa anay avokoa, satria ny fihevitrao Andriamanitra dia tsy tahaka ny fihevitray olombelona, fa te hitondra anay amin'ny fahatsarana mandrakariva ianao. Manatrefeno tanteraka indray ny fotoana rehetra zay ho tanterahana eto, mba hiseho ny voninahitrao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen. Ny tompo tokoa ry havana dia malala ny mahasoa sy mahatsara mandrakariva ny fiainantsika, ary te hitondra antsika amin'ny fiadanana mandrakariva ny tompo ry havana, fa itsika indraindray tsy mahatsapa an'izany. Rehefa mandalo zavatsaro tsika dia ho ny tenitsika hoe tsy manam-piadanana, anefa ny tompo kosa dia te hanome fiadanana mandrakariva ao antsika. Andehantsika eno hira anankiray eo amin'ny firana fanampiny, fa 740, tondra ny lohateny hoe fiadanana. Ianao zay mitady ny fiadanantsy amin'izao fiainan'izao, ka mandeha mankatsy ary sy ary mikorana ny milalao, kanefa tsy mahity izay mahasoa, fa vezana foana ny nofo, ity misy fiainana toroko anao, andamo dia hoetanao. Jesosy, 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 no fiainana toroko anao.
haritro mandrakiza yanao yanjady mpahory marobe amin'izao fiainaniza tsy misy azavana fatao aizimbe no mandrakotra ny fiainana ka mila vokivy sy hamoifo no ireo adym-piainana maro ity misy fiainana toroko anao andramo de hoitanao jesosy 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 no fiainana toroko anao jesosy 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 no hanampiadananao koraiso jesosy ho tompo mpamonjy hanapaka ny fiainanao eo hitanao lay fiadananao aharitro mandrakizay arak'izay tonkiry izay tokoa ry havana dia iza moa ny tsy teanana fiadanana teanam-piadanana vaolontsika rehetra ry havana fa izao a tena miavaka ny fiadanana amin'ny fananana an' Jesosy Kristy izay ny mahasamy hafantsika amin'ny jentilisa ry havana androany ry havana manana lohahevitra lehibe tsara indray ny tompony menantsika kristianina manana fiadanana ao amin'ny tompo kristianina manana fiadanana ao amin'ny tompo ny olona manana fiadanana ao amin'ny tompo ry havana no miavaka indrindra fa hafa ny tena manana ny fiadanana miaraka amin'i Jesosy Kristy velabelary ny mpanompon'Andriamanitra zany lohahevitra izany ry havana mba hatsapatsika izany hoe fiadanana miaraka amin'ny tompo izany alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra andehantsika hanaraka hira anankiray indray ataon'ny korala Ambodizatovy fitiavana antso ho anao Sirachapu nazupa urinyanau delala nalalu vadiuba lefenanau yatema vesaja satianari nalifinuna umay vanamina Fanyarapa urinama vituizau irainu nituki nidejeso zaitsimanamu apudinyai singa vaumara na vauvau Tetikana somanyana Duyara pitsapana tuiza Eakazavatsara Famisitinyambara Fitiavana nuatuniza Sadefatsatanyamina Valiza
ikana sambanyana royara-petsapana toiza de aukazavatsara fa misy tinyambara fitiavana no akonizao sady efa antso atany amina iovanao fora sy fantatra valio zao antso izao dambalokazanya tronao tsy me dimibalika mijeranao atra gangelaya diamanitsika mahay mizavatra rehetr'izay tsy takatrao ka manatsotrata na mizita andray anao ivavaka tsika riavana misaotranao mankasitraka anao hatrany izay ry Andriamanitra ray zanaka fanamasinao ny amin'ity andro sarobidy ity indray mbola ahafahanay mitodika eo aminao miantso ny anaranao fantatray fa tsy ahefa na inona na iny izay raha misaraka aminao indretra izahay manantona eo amin'ny seza fiandriananao manantona eo ambany tongotrao mba hiaino izay lazainao aminay fanamasinao midina ao anatinay aoka ho feno ny fanamasina izahay ary ampangino ny feo rehetra tsy avy aminao tompo fa aoka ny feonao reriano renay dia indreo ny lela ny mpanomponao aoka tsisy ho voambarako eto afa-tsy izay tena sitraponao reriano ka tonga ny olona anana fitsaharana sy fiadanana eo aminao misaotra tompo dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay no angatahana mametrahana feno izany vavaka izany amen araka ny voalaza ny mpitarika teo ry havana ny loha hevitra banjintsika indray amin'ity androny ity dia ny hoe kristianina miaina amin'ny fiadanana ao amin'ny tompo kristianina miaina amin'ny fiadanana ao amin'ny tompo ndaontsika kandian-tsoatra masina ahafahantsika mandray sy mianatra ao amin'ny tompo ny amin'izany fiadanana izay hogoantsika miaraka amin'ny tompo izany Jaona filazantsara no soratany Jaona 2:12 dia vakiana ny 7:20 andininy 7:20 filazantsara no soratany Jaona 2:12 andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo fiadanana no avelako anareo ny fiadanako no meko anareo tsy tahaka ny fanomehan'izao tontolo izao no fanomezako anareo aza malahelo na matahotra ny fonareo ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana fanteninao no fahamarinana amen apahany amin'ireo fampiononana nomeny Jesosy ny fonony mpianatra izao anjarantsika izao fa manina tokoa moa ny mpianatra ry havana nomeny Jesosy Kristy fampiononana sy fampaherezana ny amin'izao tenin'Andriamanitra milaza fiadanana izao Jesosy Kristy mahafantatra tsara ny amin'ireto mpianatra ireto fantany ihany fantany tebotebony fantany izay rehetra mahazo andreo mpianatra reto ary dia isam-potoana dia manome an'izany fampiononana manome an'izany fampaherezana an'ireto mpianatra reto izany Jesosy Kristy androany koa dia tonga eto amiko tonga eto atokantranontsika izany fampiononana sy fampaherezana ary milaza fiadanana ataon'ny tompo izany fiadanana no avelako anareo fiadanana no meko anareo dia ambarany mazava eto fa fiadanana tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao no homeko anareo
fiadanana tsy mba taka ny fameno zao tontolo zao no meko anareo. Samy manana izay heveriny ho fiadanana tokoa ry havana. Ny olona tsirairay avy raha raisina amin'ny nofo izany fiadanana izany dia manana izay heveriny avy ny olona. Mety heveriny hoe ny fananany volabe, ny fananany vady endry, fananany zanany endry, fananany fahaizana, fahalalana, zany ny heveriny hoe fiadanana. Rehefa mianoka mihinana sy misotro isan'andro izy dia heveriny fa manana fiadanana izy, ary mikatsaka an'izany avokoa ny olona rehetra. Samy mikatsaka an'izany fiadanana izany. Iza amintsika moa ry havana ny tsy mba hoe maniry sy katsaka an'izany hoe higoka fiadanana izany. Eny fa na dia eto ambonin'ny tany izany ary dia efa hanomboka an'izany. Samy manana an'izany, samy mikatsaka an'izany, samy maniry an'izany avokoa ny olona rehetra. Fa izao samy manana koa izay heveriny an'izany ny olona rehetra. Fa androany taonina isika kristiana hoe fiadanana aiza ny tena katsahantsika? Fiadanana miaina amin'ny fiadanana ao amin'ny tompontsika. Ary io ilay tenenina sy lazaina amintsika fa ilay maharitra mandrakizay, mandalo izao fiainana izao, mandalo ny fiadanana hoentiny ity zao tontolo izao ity, fa ny ao amin'ny tompony maharitra mandrakizay. Ary io ilay lazain'ny Jesosy Kristy hoe tsy azo izao tontolo izao raisina satria tsy hita na fantany, fa ianao izao izay mahalala ny tompo, izay efa nahalala sy mahafantatra ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra antsika, izay efa namonjeny Jesosy Kristy antsika teo amin'ny andro fijaliana, no manana sy afaka mandray, afaka migoka izany fiadanana izay ao amin'ny tompo izany ry havana. Matetika tena izany mihitsy ny heveriny izao tontolo izao. Na mety mbola heverintsika na dia efa milaza fa efa an'Andriamanitra, an' Jesosy Kristy, efa nandray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy izay heverintsika ho fiadanana. Dia arak'ireo lazaiko ireo, inona moa ny atao hoe miadana? Mety izany ny fiheverantsika azy, ary mety misy diso hevitra mihitsy. Dia indraindray me mangataba afaka mba azo an'izao, azo asa tsara, azo fiara, azo vady tsara, anana zanaka endry, mba hitovy amin'ny olona. Tsara ny fikatsahana zavatra hoe tsara sy mahasoa, fa raha izany no ankina ny foka ilazantsika fa rehefa manana izany rehetra izany aho dia miadana. Tsy ry havana. Mety hanana an'izany ianao. Jerevintsika fotsiny ohatra, angamba mety misy manan-karena, manana ny ampy, tena hoe manontany ny ory eo manodidina antsika eo. Na tsy amin'ny manodidina antsika ary fa hitantsika amin'ny fiainantsika andavanandro. Tena tsy misy mampahory azy raha resaka fiainana. Manana vola izy, manana tômôbilina mety amampolona izy, manana zavatra rehetra ilaina izy, tsy orin zavatra mihitsy izy. Fa jerevantsika ireny, jerevantsika ivelana izy mety eritreretintsika manana fiadanana tena sambatra, mety misy mitsiritra n'izany mihitsy azy. Fa tsarovy tsara fa tsy manam-piadanana raha tsy manana ny tompo na manana n'izany rehetra izany. Tsaroako miray andro misy mpanompon'Andriamanitra toriteny izay dia ohatra nanaitra anary tena osaka hoe tena marina. Ozy izy hoe tamin'ny fony mbola tsy nanan-karena ozy izy, ilay tokantrano anankiray dia zavatra tena mpanompon'Andriamanitra kristianina. Dia ozy izy hoe dia ao amin'ny tranony hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory ahy. Rehefa tonga nanan-karena sy mivavaka hoe mba ahazo vola, ho tahiana sy ny sisa ozy dia nataon'ny tompo tonga tao aminy tokoa izany. Fa avy eo misy alika masika aho, ato. Izay ozy ny soratra eo amin'ny vavahadiny. Satria heveriny fa io alika masika io no miambina ny tanànany. Matahotra izy sao dia taminy jolany, tokantranony, ny tranony, ny arenany. Dia nasiany soratra eo mba hatonga ny jolany angambany, izay ny heviny, hoe mba hatahotra. Fa tsy ao an-tsainy fa ny miaramilan'i Jesosy Kristy, ny anjelin'i Jesosy Kristy afaka miambina tsara ny tanànany. Araka ny tenin'Andriamanitra raha Jehovah miambina ny tanàna, sasapoana ihany izany. Izany no hitarihana tsahady ny saintsika hoe ao amin'ny tompo misy fiadanana. Mety meny harena ianao, meny zava-tsoa tokoa ianao iainanao sy mba hisitrahanao izany fiadanana amin'ny tompo izany. Tsarovy fa avy amin'ny tompo ny zavatra rehetra, avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
ka raha omeny ianao ka iny zavatra omeny tompo antsika indray no lasa mampatahotra mampiahiahy tsy hananana fiadanana inona moa zany dia araka ny teny tompo hoe na ho azonao ary zao rehetra zao dia ho very ny fananao inona moa ny dikany tsy misy ho azontsika amin'izany satria tsy hananana fiadanana akory tsy hananana fifaliana akory tsy afaka migoga sy misitraka akory na an'izany arena omeny tompo zany ka zay ny sarena ny tsaintsika tsara ry havana hoe mila tena mihiditra tsara ny fiainanao amin'ny tompo aloha isika rehefa miditra tsara ao amin'ny fiainanao amin'ny tompo tsika dia mahay miaina amin'izany fiadanana zany ka na inona zavatra miantra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao dia mahatsiaro manana fiadanana tserevana ry Paoly apôstôly ry Paoly sy Silasy rehefa nogadraina rehefa nogiazana tao amin'ny fonja dia ahoana monomonina ve izy mivazavaza ve izy nanangatsandro ve izy hoe zay fe manao amin'ny marina dia mbola hogadraina sy hotazominao anatin'ny fonja tsy ary havana inona nataony ny hira fiderana izy ny olona manana fiadanana no afaka mihira fiderana fa rehefa ny hira fiderana izy dia ny sokatra avokoa ny zavatra rehetra ny sokatra ny vavadin'ny fonja varavaran'ny fonja ny seho ny voninahitr'Andriamanitra Paoly apôstôly dia milaza mandrakariva na dia amin'ny fifatorana sy amin'ny zavatra iainany tena sarotra azy mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izao indray mifalia fifaliana koa dia ao amin'ny tompo ny fifaliana miteraka fiadanana ny fiadanana miteraka fifaliana amin'ny fiadanana ao anatinao dia miteraka fifaliana na inona zavatra manjoanao inona zavatra mianjady eo amin'ny fiainanao tsarovy aloha ry havana tsika indraindray rehefa hoe zay moa manahirana amin'ity hoe manolo tena ho an'ny tompo ity ny olona mieritreritra hoe rehefa manolo tena ao amin'ny tompo dia mitsahatra daholo ny zavatra rehetrarehetra ary dia misy koa ny diso hevitra ireo mpanompon'Andriamanitra maro hoe dia manana ady ilay olona dia mandray dinika dia dia manlora tena ho an'ny tompo anao asa mpanompoana isan-karazany tsy izay ilay hoe tena manolo tena ho an'ny tompo rehefa manolo tena ho an'ny tompo dia mandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ary rehefa tonga manana an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany ny olona ry havana dia miteraka hatreo ny fanoloran-tenany anao ny asa mpanompoana anjara asa mpanompoana amin'ny fiangonana amin'ny sehatra rehetra izay tokony misy azy fa any aloha fa tsy hoe dia manana olana manana problema manana zavatra mahasarotra amin'ny fiainana saribahana dia hoy ny sasany hoe dia malora tena manao mpiandry manao diakona manao miditra amin'ny sampana isan-karazany tsy izay ary rehefa tafiditra ao izy ary toa mbola misy ady ihany toa mbola mangotragotraka ihany ty zavatra miseho ty dia diso fanantenana izy fa zao ahoana izy ny teny tompo aty amin'izao tontolo izao na hitanareo fahoriana nefa mantokia izao efa naresy izao tontolo izao miaratsy izao fiainana izao sy miaratsy izao fiainana izao hoy ny tompo izany hoe miaratsy misy olona te hanaraka hoy ny tompo mitondra ny andro fijaliana ka manaraka izany hoe efa nambarany Jesosy Kristy hatramin'ny voalohany izany efa nolazainy fa tsy maintsy mitondra ny andro fijaliana ny olona rehetra fa izao fijaliana mandresy ohatra ny fandresen'ny tompo teo amin'ny andro fijaliana mila mahafantatra n'izany tsika ary mila mahatoky an'izany aloha vao afaka mandray izany fiadanana izany fa so diso hevitra isika hoe ara manana ady manana problema manana zavatsarotra saribahana dia andeha ahako anao asa mpanompoana ao amin'ny fiangonana dia mivanga amin'izany dia diso fanantenana dia inandray nataon'ny olona rehefa diso fanantenana any amin'izany izy fa ohatrany toa vao may mangotrakotraka indray ny ady arakaraky ny nalorako teny ty toatra vao maika mijaly arakaraky ny angonako sy vavahako amin'ny fiangonana ty to lasa vao maika ty toatra tonga daholo ty karazana olana rehetra ty vitany eo misosokany ao dia diso fanantenana dia miempotra indray na mifindra fiangonana indray na mifindra anjara mpanompoana hafa indray ohatrany tsy metimety izany ato amin'ny diakona fa alao indray alongany andeha hanao asa raha tanora izy andeha indray hanao chorale aloha sao dia any mety mampivany ty ary izay mahadiso hevitra amintsika ry havana mitady fiadanana etsy sy aroa fa tsy mahita mihitsy
ao am Jesosy Kristy. Mila tena mahafantatra resy lahatra mihitsy tsika alohany amin'ny fitiavan Jesosy Kristy atsika. Mila tena mandray an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika isika. Iteny tahaka amin'ny Paoly tsy izao tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ary mila mahafantatra ny amin'izay ny aretany Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjena anao. Alao fantatsika so averina amintsika fa raha izao sy ianao mpanota, tsy mendrika, maditra no tokony ho faty somelohana mandrakizay, dia nety Jesosy Kristy, nety nitondrana izany. Otaka sy otanao izany teo amin'ny hazo fijaliana. Nety izy noho ny fitiavany asa, ny fitiavany anao, nitondrana izany teo amin'ny hazo fijaliana. Dia marina mamaim-pony izao sy ianao rehefa netiny izany. Raha tena nandray an'izany famonjena nataon Jesosy Kristy izay nampahoriana azy, nanenjehana azy, nitorabato azy, nandrorana azy, nampijaliana faran'izay tena mangiry firy indrindra teo amin'ny hazo fijaliana izany. Raha tena mandray sy mino an'izany famonjena izany izao sy ianao ka mahatoky an'izany, dia tonga ho azy eo amintsika hoe voavonjy aho, avitra, izany tokony elohana, izany tokony ho faty sy ho very mandrakizay fa Jesosy Kristy nanolotra ny aina mba hamonjy aho, hisolo voina teo amin'ny hazo fijaliana. Ao anatin'izany finoana izany fiavana, ao anatin'izany finoana izany famonjena Jesosy Kristy izany no hitsaharany ty nofontsika ity, no hitsaharany ty nofontsika ity, ka andraisantsika ny fanahy masina, azahoantsika mahafantatra ny tena fiadanana, ka tsy izay dradradradrain'ny olona hoe fiadanana eto amin'izao tontolo izao, sy izay rehetra hisarihan'ny olona hoe andao aty, hitotorebika, hihira n'izao tontolo izao, andihy eto amin'izao tontolo izao, ka ilazany fa fiadanana izany, ilazany fa fitsaharana izany, andao hisinta kely, hanala azy, sy ny sisa, satria repitra eto amin'izao tontolo izao, tsy ariavana. Mandalo izany, mety hevery hoe, mety eritreretiny hoe mba misy kosa izany e, mba miaina kely e. Mandalo izany. Adiny rora be indrindra. Eritreretiny koa hoe andeha hisotro toaka, hifoka zava-mahadomelona sy ny sisa fa tena be loatra mavesatra ty ady tsaiko ty, tsisy fiadanana mihitsy amin'ny fiaina. Fa ady mifiry misava ny toaka, ady mifiry misava izany zava-mahadomelona izany, mety tsy mahatsiaro tena ny dikany fa tsy manana fiadanana. Aleo dia izay no lazaina, diso, tsy hananao fiadanana izany, tsy mahatsiaro saina, tsy tompony tena dia miadaladala. Izany ary no azo amin'izany fa tsy fiadanana izany a, satria ao anatin'izany izy tsy mahatsiaro ny tenany, dia mihevitra izy hoe dia efa tsy mahatsiaro tena izy izany, dia ohatran'ny hoe mba mitsahatra kely amin'izay mety problème. Ry havana, ka tsao izany fiadanana ao amin'ny tompo izany, dia ny fandraisanao an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, ary izany tokoa fa tsy lazain'ny vava na tenen'ny molotra, fa tena hiainana izany, itokiny izany. Fa maninona moa isika mbola mitebiteby, miahiahy, matahotra, ahoana hozy izy ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika, aza malahelo na matahotra ny fonareo. Izany anefa fantatry ny tompo e, sady malahelo tsika ny matahotra. Dia ambarany eto hoe fiadanana no avelako anareo. Firy moa ry havana. Ny olona tena mpahorian'ny matahotra. Firy ny olona tena matahotra fotsiny tsotro izao. Tratra ny angoaso izy tsika. Matahotra tsy ahoana, tsy fantany izay atahorany. Fa matahotra izy, mitebiteby izy. Ohatrany misy mamona, ohatra misy manakenda be dia be ny olona tena mitaraina ny amin'izany. Satria tsy ao amin'ilay fiadanana, tsy ao amin'ilay tena Jesosy Kristy. Dia tonga izany rehetra izany. Ary izany no ampianarana antsika indraindray a, dia misy ny olona hoe mangatabavaka tompoko a, dia mba roay devoly mihitsy ny aho. Ekeko hoe misy mpanompon'Andriamanitra tokoa. Men'Andriamanitra izany hoe fanomezam-pahasoavana ny amin'izany, fa izaho sy ianao tena omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ny amin'izany, satria efa niteny eny ny tompo fa tena manana fahefana amin'izany. Meno fahefana izay mino
dia ampianarina ary tsika androany hoe manana fahefanandroaka n'izany aizina ao anatintsika tsy mitondra fiadanana izany izao senao. Tena ampianarina mihitsy tsika hoe rehefa miasa ny mpanompon'Andriamanitra mandroaka ny devoly eto dia andao hiara iainga koa ny tanantsika amin'ny finoana sy amin'ny fanantenana androaka izay rehetra aizina ao anaty tokantrano ao. Entaniko mihitsy ianao manomboka androany. Tena sokafo mihitsy ny vavanao androaka ny aizina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manakery avy any Nazareta. Tompo-pahefana-trany an-danitra sy ety an-tany. Satria izany mbola maneloelo ao anaty tokantrano ao ka mitarika tsy fiadanana, mitarika fankalana, mitarika alahelo sy ranomaso isanandro isanandro satria tsisy fiadanana tonga ao. Fa ny devoly sy Satana no manjaka ao. Roany izany ry havana. Tena mampianatra tsika androany fa manana fahefana mandroaka aizina isika, mandroaka ny tsy fiadanana isika, mandroaka fanahy mitondra alahelo sy ranomaso ao an-trano ao tsika. Dia miara-miainga amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehefa avy eo ny asa sy fampahirizana izay atao amin'ity fandarana ity. Andao koa ianao androaka n'izany aizina ao anaty tokantranonao izany, mitondra tsy fiadanana ao. Fa aleo Jesosy Kristy no anjaka ao hitondra fiadanana ao. Ka ho tonga izy amin'ity andro amin'ity hoe fiadanana no velako anareo, fiadanana no omeko anareo. Ry havana malala ny Tompo. Izany anie ny fikasana tiany Tompo atao amintsika. Izany anie no efa tian'Andriamanitra ho asoanao tsy hijaly alahelo hitomany sy atahotra. Ny fotsika fanana fiadanana fitsarana rigokany izany fiadanana izany ety an-tany izany fa tsy aloha hiandry eny an-danitra ka natojo ady, natojo fahoriana, natojo zavatsarotra dia izao mahatsiaro fiadanana. Tsy mba oatra ny fanao n'izao tontolo izao, mijaly, nitomany, nitoloko, fa mihika hoe mahery aho. Mahery aho, manana fiadanana aho. Efa nomen'Andriamanitra ny fiadanana. Tsarovy anareo mpianatra rehefa feno teboteby sy ahiasy zavatsarotra tao amin'ny efitra ambony fony Jesosy Kristy, ilay heveriny hoe maty. Ataoko hoe heveriny hoe maty tsy miverina intsony dia natahotra izy diso fanantenantsika ity. Tao anatin'izany indrindra no tonga Jesosy Kristy teo afovoany dia hono izy fiadanana ao aminareo. Ho aminareo anie ny fiadanana. Milaza fiadanana anie Jesosy Kristy io ka raha mbola teboteby sy alahelo ranomaso ny zavatra miseho anaty tokantrano, antsoa Jesosy Kristy ilaza fiadanana ao fa izany no sitrak'Andriamanitra. Izany anie ny tena mba tian'Andriamanitra hiainako sy hiainanao Izany no sitrak'Andriamanitra hiainako sy hiainanao tena hoe higoka fiadanana. Hisitraka fiadanana ao amin'ny Tompo. Fa tsara izany. Tsara izay heverina ho fiadanana eto amin'izao tontolo izao. Ilaina ny vola, ilaina ny zavatra rehetra satria mbola miaina eto amin'izao tontolo izao tsika. Fa raha nananao izany rehetra izany nefa tsy manana fiadanana sy manana an Jesosy Kristy ianao dia zava-poana dia marina amintsika. Marina ny tenin'Andriamanitra. Fa raha ho azonao azy izao rehetra izao nefa tsy manana ny Tompo ianao dia zava-poana izany. Tsisy dikany izany. Fa raha sady manana an'izany ho tahian'Andriamanitra ny amin'izany ianao ka apetraka ao amin'ny Tompo izany, anaovanao ny zavatra rehetra izay sitrapon'ny Tompo izany satria ny antsika ny fananana ny tena iny hira hoe fanoloran-tena ho an'ny Tompo iny dia tena tsapako hoe ny fiainako, ny volako. Haitsika ve iny hira iny? Ny fananako, ny volako, ny tanako, ny tongotro, ny fanahako dia hoentiko hanomponanao. Izany hoe raha manana an'izany rehetra izany ianao ka omen'Andriamanitra fitahiana dia tsy hoe izany lasa tsy hanananao fiadanana ka mitebiteby ianao fa izao ampiasao ho an'ny Tompo ilay izy higoanao fiadanana. Raha hoe mbola izay mihitsy aloha nametrahan'ny Tompo anao hoe izao misy ianao izao dia hifalio ao amin'ny Tompo fa tena izany mihitsy no ampianarina anao androany. Mety mbola tsy mahasoa anao izany, so hoe efa nahazo vola sy harena ianao dia andao an'ny Tompo arak'ilay tantara namen'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Hoe raha tamin'ny voalohany mbola tsy nanam-bola, nanana harena, nanana voninahitra, nanana trano dia Jehovah ny mpiandry ahy. Fa lasa zavatra hafa indray no mpiandry anao sy ianao rehefa avy eo. Tompo mahalala ny hevitra hiverana antsika ahoana ozy ny ten'Andriamanitra.
izao mahalala ny hevitra iverana anareo dia hevitra hatonga inona hatonga fiadanana fa tsy lozaka sosendra loza ny etretinao raha tonga ny zavatra mety everina ho tsara fa zao manana ny hevitra iverana antsika ny tompo manekehany izany androany ianao mila manaiky an'izany tsika hoe mahalala ny hevitra iverana antsika ny tompontsika hevitra hatonga fiadanana fa tsy loza tantara ray no amaranako an'izao toriteny izao nisy mpivady andeha any andafin-dranomasina rehefa andeha any andafin-dranomasina izy dia loza fa teny an-dalana dia mpanina ny fiara tara tamin'ny fiaramanidina izy ny monimonina ramatoa ianao ihany na tonga an'izao zay efa nytenenao fa ataovy an'izao za ile famomeza tsitsy farany nampiseho an'Andriamanitra azy fa misy dikany iny rehefa tonga tany an-trano izy rehefa ny ampitsony iny dia nandre vaovao fa nivadika ilay fiaramanidina izay tokony tondra azy izay ilay zavatra tenenantsika isan'andro hoe ekeo any alohandroany izay toeranao ekeo izay zava-misy eo amin'ny fiainanao fa tsarovo foana tazomy foana ilay tenin'Andriamanitra hoe za mahalala ny hevitra iverana anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza resy ny fitiavan'Andriamanitra ilay olona resy ny fitiavan'Andriamanitra hoe tena kay matotary sika nasian'Andriamanitra olana teny an-dalana tsy averana nandeha tamin'iny satria mbola tiany ahita ny voninahitr'Andriamanitra izao sainao koa androany manana fiadanana ao amin'ny tompo angatao mihitsy izany roay sy didio amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay itevatretra miteraka alahelo sy tsy fiadanana ao anaty tokantranontsika ao anatin'ny fontsika ao fa androany mety ny tompo hanonona fiadanana ho soanao any ankonanao any tokantranonao ka ilaza hoe fiadanana ho aminareo ny fiadanana voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina izay azy hatramin'ny taloha indrindra azo mandrakizay amen.
Ry ava-malala, feno dia feno ny tenin'Andriamanitra ndrenesintsika tamin'ity anio ity. Tsy misy fiadanana raha mbola ivelan'i Jesosy Kristy ry havana. Tsapanao ve zany? Raha niheny tsara ny tenin'Andriamanitra ianao tamin'ity anio ity, dia mino aho fa tsy hanana ny fanantenana ny ety amin'izao tontolo izao intsony ianao. Fiadanana dia ny fiadanana miaraka amin'i Jesosy Kristy ihany. Raha mbola misalasala ianao, fotoana mety izao andro havana. Fotoana mety izao ny bebahanao, ny verenanao tanteraka ao amin'i Jesosy Kristy. Aoka mba tsy ho diso fanantenana ianao ry havana, fa ny fiadanana tsara indrindra dia ny miaraka amin'i Jesosy Kristy. Mibeba ry havako, miverena amin'ilay fitiavan'i Jesosy Kristy, fa ao ihany ny misy fiadanana. Fa ny asan'ny devoly, ny asan'ny maizina kosa dia horohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no andihidina sy androhana ny asan'ny devoly rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, le tompony hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ny an-tany namoahana ny asan'ny devoly. Piala ianao Satana, didina sy rohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Piala fangana amin'ny anaran'i Jesosy ianao. Miala ny ayay, miala ny tahotra, miala ny fisalasalana, didina sy rohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Any amin'ny faharimrehetrafina anjara-toeranao. Mivoaka ianao Satana, didina sy rohana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Any amin'ny faharimrehetrafina anjara-toeranao. Fahavakitsika ry havana, saotranao zay ry Jesosy Kristy tomponay, fa ny fanantenanay dia ny anananay fiadanana miaraka aminao. Saotranao tamin'ny teny mamony mianao tamin'ny teny ity, anananay fitsarana tanteraka tokoa. Ary misaotranao tamin'izay rehetra efa nitantananao ny fiainanay, ka tsapahanay tamin'ity anio ity mihitsy, fa tsy mbola manam-piadanana an'izay raha tsy tena miaraka aminao marina. Zany mbola sahinay miantoraka aminao amin'ity anio ity, ka hitondrahanay ny fiainany tsirairay mba hanana fiadanana ao aminao. Vavakizay, ho an'ny tanàna anankiray mbola feno aizina, tsy manam-piadanana satria mifanenjika, mifampialina, mifampisavy aza, mifanenjika ny fisam-pianakaviana. Tsy avy aminao zany Jesosy Kristy io, fa avy amin'ilay ratsy. Mio fiadanana izany tanàna izany, averemy tanteraka ao aminao izy, mba ho tafaray aminao ka hanam-piadanana. Ka taka aminao zay mba ho tantaninao sy tsimbininao ny zanaky ny mpanomponao, zay miaina ao anatin'ny famahalivaliana ny ray aman-dreny. Kamo na ny miasa na ny mianatra Jesosy Kristy io, avy amin'ilay ratsy avokoa zany. Jereo manokana satria zanaky ny mpanomponao io, ianao mihitsy ny asa manan-kery aminy. Mba hanana fahendrena sy ho tia vavaka izy ireo, mba tonga azy hiala amin'izany famahalivaliana izany. Vavaka ihany koa zay, mba ho salama izany ny mpanomponao zay nandalo tsy fahasalamana mafy. Ianao mahay manasitra anazy, ary tondra azy indray amin'ny tena fahasalamana mba hanana ny fiadanana tanteraka. Petraka ao am-pelantananao ihany koa ny zanaky ny mpanomponao anankiray zay marary mafy any anatin'ny aty vavany any, tsy afaka misakafo intsony ny zanany. Jereo manoka an'izany Jesosy Kristy io. Hainao ny manafaka an'izany, hainao ny manafoana an'izany aretin'izany, kanefa tena ataovy tafaray aminao izy. Izay no ny rasanao aminy Jesosy Kristy io. Jereo manokana koa ny asa velomany mpanomponao, afany mamelona ny ankonany amin'izao andro sarotra izao. Eo ny mpanomponao zay mitalao mafy, fa tena voafatotry ny devoly tanteraka avokoa ny zanany rehetra. Ny zanany lahy voafatotry ny fisotrotoka, ny zanany vavy voafatotry ny fijangajangana, ny fakambadin'olona.
palahelo zany tokantrano zany Jesosy Kristy io. Raiso an-tanana Jesosy Kristy io. Midiran-tsehatra mihitsy ianao efa androana tamin'ny anaranao ny asan'ny devoly. Tsy iverinao anatin'izany tokantrano izany intsony. Petraka ampelantananao ny rahalanao Jesosy Kristy io. Mbo afaka tanteraka amin'ny fifohana sikary. Manana ny faniriny izy kanefa mbola voakeja mandrakariva. Fandroany kosa sehoany voninahitra aho ho afaka amin'izany fifohana sikary zany izy. Tanjona tsara ne zany Jesosy. Tantera hoe araky ny ampendrafonao. Petraka ampelantananao zanaky ny mpanomponao zay niatrika fanadinana tamin'ny herinandro lasa iny. Asehoany voninahitra aho ka ho afaka soamatsara izy. Mba azony mijoro vavolombelona fa tena velona tokoa ianao Jesosy. Velona eo amin'ny fiainana ianao. Petraka ampelantananao koa ny mpanomponao zay tsy salama. Aina mafy izy fa mivalan-drano matetika. Efa mihinam-panafody foana izy fa tsy mety afaka. Jesosy, ianao ihany ny mahalala an'izany aretin'izany. Any anatiny ihany zany ary mampahory azy. Fa ny asan'ny maizina zay fandroana ny anaranao kosa tsy anakery, tsy anapahefana amin'ny intsony. Sitrano izy. Te iaina amin'ny fiadanana izy ka dia ampiaro amin'izany Jesosy Kristy io. Petraka ampelantananao ndre ny mpianakaviana zay hitanao fa mitombo mialehibe foana ny kibony, tsy fantany ny aretina mahazo azy. Tsy hitany dokotera kanefa ianao mahalala an'izany. Mifasitrana izy. Ianao no mitsabo sy manasitrana azy Jesosy Kristy io. Mba afaka azy amin'izany aretina izany. Efa lehibe izy, efa valo amby fitopolo taona izy kanefa mbola te hanana fiadanana miaraka aminao izy. Ka dia mijira an-tsehatra ianao raiso an-tanana ny fiainana. Petraka ampelantananao ny fianakaviana zay mitaraina fa tsy manako hoanina intsony amin'izao fotoana izao. Tompo malalo, tompony hareny ianao, eo zay sahaza azy izy. Mba ahafahany mivelona sy miaina ao anatin'izany ankonan'izany. Fa manan-kare-pahasoavana ianao. Metraka ampelantananao zay ho an'ny tovavy anankiray mba maniry ny anan-tokantrano. Tsy eto an-toerana ny fofombadiny mbola ny ampitan-dranomasina any. Mbola velom-panantenana izy dia ianao ny tay azy. Ianao ny tsinjony maso azy. Fa Andriamanitra ny lavitra sy Andriamanitra ny akaiky ianao. Fa ngeo amin'ny alalan'ny fanahy masina koa zany fofombadiny zany mba tsy hanadino azy. Ary atao velany fanantenana zany tovavy zany. Anana zany tokantrano zany izy. Tanteraka soamatsara. Tay manoka an'izao radio vaovao masoa zao. Mba ny fitahinao. Misy ny faritra zay tsy maheno ny radio. Apetraka ampelantananao ny fitaovana rehetra. Ianao nao mpandesy amelona ny fitaovana mba hiatsara mandrakariva. Ka tonga ny olona eno ny vaovao mahafalinao. Ka anana fifaliana sy fiadanam-po tanteraka. Ihany ka amin'ny fiainona ny radio vaovao masoa. Petraka ampelantananao ty firenena ty zay feno zavatra mifamoafao amin'izao fotoana izao. Tsy ireo manokana ny firenenay. Ivo ny fitoriana ny filazantsaranao any ty firenena ty. Mba tokony fiasanao magaga zay. Fa ombanay mandrakariva ianao amandra-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao. Tsy ireo manokana ny voaka malagasy. Mba ihany ka ny fitiavanao sy ny fifaliana. Anana fiadanam-po ao anatin'ny filaminan-tsaina tanteraka. Tsy ireo manokana ny vidim-piainana zay miakatra tsy mitsahatra. Petraka ampelantananao. Mba vanginao manokana ihany koa ny voaka malagasy mba hibebaka mandrakariva sy antoraka aminao. Ka mba hisehony voninahitra ao. Maro dia maro anao ny zavatra tiany angatana aminao. Foy ny fisainanay. Fianao le tompony hery sy ny fahefana ny an-danitra sy ny ty-antany. Ahatanteraka ny fikasanao. Mba anonona ny fiadanana ho anay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovanay sy angatana izany vavaka izany. Amen. Tsara ny tompo ry havana. Ary izany fahatsarany zany dia ataovy tsapa antsika isan'andro hoe fa vaovao isamaraina, vaovao isan'andro zany. Indrindra ny famelan-keloka omeny antsika. Ka zay rehetra tena mibebaka marina tamin'ny ity ry havana dia andraiza ny famelan-keloko zany. Hoy ny tompo aminao androany hoe
matokianaka voavelany elikao. Raiso ny fanahy masina anavao anao, ampianatra anao, ampatsiahy anao ny zavatra rehetra. Fitiavany kristiany eo amintsika mandrakariva, fiadanana ho antsika rehetra. Amen. Anay zay ny an-danitra, ho amin'ny masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo any oniana sahaza ho anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fankapana, fa manafana amin'ny ratsy. Fanao ny fanjakana sy ny hery, ary vonaikitra mandrakizay. Amen. Mino ariavana fa tsy nerikerika intsony ianao taorinan' izay fandrenesana ny tenin'Andriamanitra izay. Aza mikaroka fiadanana ety amin'izao tontolo izao intsony ry havana, fa efa nomeny ny tompo anao tamin'ity an'io ity, le fiadanana maharitra mandrakizay. Tompony manana ny hevitra hiverana antsika mandrakariva ry havana, aza dino izany, dia le hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza ho antsika. Miverena amin'ilay fitiavana voalohany dia ny fitiavan'Andriamanitra. Ny iray FFPM 7 ry havana dia tena manindry an'izany hoe ry zaza mpiodina mba miverena. Amarana izao fotoana izao tsika ry havana. Ny afatra omen'ny tompo antsika indray ry havana tamin'ity an'io ity,
fa atsika mamakivaky tontolo androandroany sy ny fiainantsika rehetra teo amin'ny Samoela voalohany 20:9 zao ny tenin'Andriamanitra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary izao no lazainareo amin'ny trarantitra ianao fiadanana ane ho anao ary fiadanana ho an'ny ankonanao ary fiadanana ho an'izay anananao rehetra. Amen. Raiso amin'ny finoana sy ny fanantenana ny tsodrano omeny tompo atsika. Hoy ny tompo aminao hoe ho aminareo rehetra ane ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fiadanan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Dia ho an'Andriamanitra rery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Ny laharam-pifandraisana izay ifandraisantsika amin'ny mpanao fandaharana dia ny 034 034 69 115 94 034 69 115 94 na 033 11 659 17. Mirary ny fiadanan'ny tompo ho aminao ho amin'ny ankonanao rehetra. Amen. mifohaza marina ary aza manota. Mifohaza marina ary aza manota. Fandarana atolotry ny mpanompon'Andriamanitra Randrema efa sarila mivady. Renareo teo ny fanompoam-pivavahana ho an'Andriamanitra teto amin'ny radio vaovao mahasoa. Androany niarahantsika tamin'ny mpanompon'Andriamanitra Ndriana efa Charles mivady.